Faly miarabantsika tsirairay avy indray satria ty alarobia maraina fa 20 volana May ity soan'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny fitiavany sy ny famindrampony hatrany. Indray ny ten'Andriamanitra isika amin'izao maraina izao manasanao hivavaka. Ianay tsara indray-zandanitro mbola velom-pisaoranao izahay eny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay. Misaotra ny amin'ny tombontsoa izay omenao anay dia mifofinaina mahavelona. Misaotra ny amin'ny mpianakavin'ny finoana izay miara-mianatra ny teninao eto. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao. Tompo eto izay handray ny hery avy aminao. Mety aiza ianao akasika anay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny hany lalana azo antoka. Nalaina amin'ny Isaia 30:1-20 manao hoe fa na mivily amin'ny ankavanana ianao, na mivily amin'ny ankavia, ny sofinao dia andreteny ao ivonao manao hoe ity ny lalana ka andehanao. Amen. Fantatro fa be ny fahorian'ny olombelona noho ny alany tamin'ny lalana izay nofidian'Andriamanitra arahiny. Mandeha eo amin'ny fahazavan'ny afo izay narena ihany izy ireo ka azo antoka fa fahoriana sy alahelo ny vokatr'izany. Azon'izy ireo natao anefa ny nifidy an'izany sy raha toa izy nampilefitra ny sitrapony tamin'Andriamanitra ka namela azy hifehy lalany. Ninon'inona lalana fidian'Andriamanitra ho antsika? Ninon'inona lalana asaina andehanantsika? Dia izay no hany lalana azo antoka. Tokony hokolokoloantsika isan'andro ny toe-tsain'ny fileferana tahaka ny an'ny-zaza. Tokony hivavaka isika mba hanosorana ny masontsika amin'ny odi-maso avy any an-danitra, mba ahaizantsika mamantatra an'ireo toromarika fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tsy izany dia ho very hevitra isika noho ny sy sitrapontsika izay toa mifehy ny zavatra rehetra. Amin'ny masom-pinoana sy ny fileferan'ny zaza tahaka izay ataon'ny zanaka mpankatoa no aoka hijerentsika an'Andriamanitra sy hanarantsika ny tari-dalana dia hisindra ireo toe-javatra sarotra rehetra. Izao ny teny fikasana manao hoe hanome saina anao sy hampianatra anao an'izay lalaka alehanao aho. Hitsindro anao ny maso ka hanolo-tsaina anao. Tombotsoa antsika ny manana ny teny fikasana isan'ora ao amin'ny tontolo andro raha toa isika mandray an'Andriamanitra amin'ny fahafoizan-tena sy ny toe-tsaina izay mora ampianarina fa tsy amin'ireo izay efa voaomantsika mialotsy akory, voavola araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka isika tsy hitoky amin'ny tenantsika ary hitanjana sy hanaraka ny firehantsika sy ny mahery vaika fandrao lasa fisainantsika sy ireo zavatra manokana isika ka tsy lefitra ny ao ambany fisainan'Andriamanitra. Leraintsika avy any an-danitra izay mpanapaka antsika ary tsy manome zavatra ratsy eo amin'ny fiainantsika tsy akory izy. Ankohonana isika ny manjoa antsika dia fantany avokoa ary marary azy ireny tokoa raha isika izao isitraka ny zavatsoa rehetra avy aminy, mba ho iray aminy, mba ho ankohonany eo amin'ny mandrakariva ka na dia misy ny mety ho fikorotanany zavatra sy ny fahaverezan-kevitra, isika kosa manana ny toe-tsaina izay mitsoro mandrakariva eo amin'ilay diantsika sy ny fahafantarantsika ny antony manokana izay hiarahantsika aminy, hanarantsika ny lalàn'Andriamanitra sy ny hanaovantsika an'izay sitrany. Ireny Tompo izany ho ao aminao sy ny fianakavianao fa izy irery ihany no hany lalana azo antoka azahoantsika famonjena. Amen. Vavaka isika, iranay tsara indray-zandanitra ao mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Misaotra ihany koa izay manome teny fikasana anay ianao isan'andro ka manome anay saina matsilo, mampianatra anay amin'izay lalan-kalehanay ary mitsinjo anay ihany koa ny amin'ny zavatra rehetra. Ankohonanao tokoa izay indray izany adinonay nefa mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hampatsiahanay ny zava-dehibe rehetra tokony azahoanay fitokisana ny aminao. Aminaran'i Jesosy, amen.